misy ny toerana adinon'izao tontolo izao fa tsy adinon'Andriamanitra. Andriamanitra, zaveny anjarako e. Ahoana rety izaho e. Mihoatsatrana eka izy. Fa manino izany safidianao? Izany eka olona maratra-po. Manafina ireo ratrako amin'ny alalantsika sy ny ihany ataoko amin'ny olona. Satria ny fomba maratra ny safidiko. Zavele irake. Mampisy filaminana sy fiadanana. 2 taona ty aoriana. Ohatran'i Jesosy. Jesosy! Tsika! Fangaratra samany! Dia ohatran'i Moïse koa zany. Tsinamana! Amena Jesosy. Irak'Andriamanitra nampireo olona tena mila fanampiana. Ary mila fanampiana ny toanao ihany koa Yarita. Vehivavy janga dia vehivavy makorena io. Dia lasa hoe namatala vadinao. Izay tsy nanota taminareo, naoka hitora-bato azy. Mety malova vela fianeloko ianao. Ampio aloha ny olona dia hahita fiadanana ianao. Ny fahagagana dia tsy any an-danitra fa ao anatin'ny fontsika. Raha ialahy lesin'i Jesosy zany atao hoe Herôda. Any amin'ny tantara, tsy maintsy mandresy foana Herôda. Andriamanitra. Aoka tsy ny sitrapoky no tanteraka fa ny sitraponao. Ty tsapany mihery-maizina ianao. Dana voay Barnaba. Andriamanitra. Tsy ny olombelona ny fahavalo fa ny fitiavan-tena. IRAKA. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.